Niatriky ny fanovana telo amin'ny fitopolo député adiny ny ekipa ny fitondrana. Élément ampeflo nisy trangana Covid-19 roa nafenina. Patrikina nalain'ny commune amin'ny cité Analamahitsy tsy nahafapo ireo mponina ny vahaolana na roso. Talata faharoa ny volana Febroary ny taona 2024 makasitraka anao atranty manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ampananjana naraka izany hatramin'ny farany. Araky ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia hatramin'izao aloha tsy mbola andravina mihitsy ny olona niponina eny Analamahitsy eny amin'ny cité Analamahitsy raha ny marimarina kokoa sy ny commune Antananarivo renivohitra. Ho any androany dia nampiantso mpanao gazety indray ireo mponina na neo nisy fahafalimpony nampiseho ihany koa fa hiara nisy indrozilena ireo mponina ireo mitatitra amintsika izay vaovao izay ary ato anatiny ity fanadiadiana ity ny Zavandremaefa sy Tahiry Aina. Vao maraina dia tonga tetỳ amin'ny cité Analamahitsy ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra namefa ity parkina fametrahan'ireo mponina ny fiara nandritra ny taona maro ity. Nisy ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny tompona andraikitra. Niezaka nitady izay maromaritra iraisana ireto mponina saingy tsy nembotra tamin'ny fanapahan-keviny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia ny amefiny tany tsy misy atakandro. Ny solution proposé zareo tsy tena solution ary tsy nahafapo anay mihitsy le izy zany lazaina aminareo eto satria hitanareo reo zao ny tomobile fa eo ampovoan'ny arabe zao reo ny tomobile rehetrarehetra amin'ny fiaran'ny mponina zany no mipetraka fobahana zany lana raha ny tokony izy raha olona nianatra tsika nandalina raha manala amin'ny toerana anankiray nareo dia tokony efa manana solution proposé fa mbola zay no mame solution an zareo dray hoe afaka menareo anay ve ity afaka ataonao an'izay ve ity ry zareo tsy name solution mihitsy rehefa zareo manala raha ny tokony izy olona manala zany mame solution. Hotera manaiky tsy fidiny izahay ohatra ny ireo mponina satria azy ireo ny fahefana. Takiny izy ireo kosa nisiany taratasy mazava tsara raha toka misy ny toerana mindrana azy ireo. Zay zany nangatahanay aminazy teo hoe aiza ny taratasy mazava ary fa manaporovo assurance ndeto amin'ny Analamahitsy ity reto hoe tsy asorinareo eto dray zay fa raha ohatra esorinareo eto dia ho aiza dray avy eo. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray dia nisy avorovoro ireo mpianatra teo anivon'ny élément ampeflo any androany manoloana ny nahafantaran'izy ireo fa misy trangana Covid-19 anankiroa tao an-tsekoly. Nambin'ny Sovelo Sitraka, Mathieu Princy. Nisy ny filazana fa mpianatra roa tao amin'ny élément ampeflo nampiseho ireo fambarana coronavirus ny herinandro lasa teo. Nangina nandritry ny andro vitsy ny resaka ary andro andray dia nisy ny mpianatra nanao tatitra fa tena nisy tranga tao amin'ny premier L3 nampikorotana ny sain'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny fielezan'ny vaovao mbola nasaina tonga tany an-tsekoly any anefa ny mpianatra rehetra ary navahana ireo indray klasy tamin'ireo mpianatra voalaza favoa ka nanaovana fitiliana. Premier L3 dia nahitana soritra-retina zareo nahitana soritra-retina fa tsy fantatra hoe nanao test sa tsy nanao. Dia avy eo tsy hainay hoe iza no teny tamin'ny proviseur fa nampanaovana zareo test izay androany dia hoe mandeha mody zao dia mifaly pendant 3 jours ny test dia miantso zareo avy eny dia rehefa tsy mifaly ao anatin'izay zany rehefa tsy maintsy ao anatin'izay 3 jours zay zareo dia izay miantso me zareo numéro zay dia izay miantso an zareo zany hoe ahoana mivalina test nefa natao tamin'ny zao zay dia miandro fotsiny dia raha négative dia mianatra lundi fa raha positive dia manatona eny amin'ny villageoire maka fanafody dia ny avy indray mitondra olona maka ao an-trano manao ny test ny ao an-trano rehetra. Firy nareo no natao test androany? 52. Nanomboka oviana nefa nahitana an'izay hoe tranga hoe nisy anankiroa zay? Efa herinandro ngamba izay. Proviseur mbola tsy nafantatra fa izay tao ampianarana fotsiny niezaka nirespecte an'le zavatra atao zany hoe manaja ny elanelana dia manao cache-bouche dia manao gel dia izay foana no natao. Ahoana ny nahafantaranareo hoe vao corona ndraiky izy? Nahitana le soritra-retina le mikokoaka be izy dia marary be foana ny lohany dia ohatrany hoe hita amin'ny vatany zany malemilemy be izy. Izay no nahafantaranay anazy. Nitsipaka ny filazana ny proviseur ny LMA na dia efa nanapirofo ny zava-misy aza ireo mpianatra. Nisy ihany koa ny loharanom-baovao izay nanamafy fa efa ny herinandro lasa teo nisy izany ary pirofo nivaingana ihany koa
Ny fahatongavan'ny ambulansa sy ny mpiasan'ny fahasalamana namendraka fanafody teny an-toerana. Ankoatr'izay, tonga teny an-toerana ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka saingy nandany iresaka taminay. Tsy nanaiky ny hanamafy ny filazana fa tsy misy ny valanaretana ihany koa ny proviseur an'ny sekoly. Raha nitrangana coronavirus eto Madagasikara amin'ny ankapobeny indray dia 2,7 ireo olona vao marina fa voa ny herinandro lasa teo ka ny 9,7 amin'ireo dia eto Analamanga avokoa raha ny 7,30 tany amin'ny faritra Atsinanana ary ny 5,40 tany amin'ny faritra Matsietra ambony araka ny fampitam-baovao. Ho fitandremana manoloana ny valanaretina dia tsy hanokatra ny fiangonana ho an'izay manamanjo mikasa hitondra ny razana ny ampiangonana aloha ny eo anivon'ny FGKM araka ny loharano baovao. Eo amin'izay pejy ny fampianaran'izay atrany dia maro amin'ireo antoko sy fikambanana no mahatsapa fa mbola misy ny lesoka goavana eo amin'ny lafiny fanabeazana fa indrindra eo amin'ny fanabeazana fototra raha ho an'ny eto Madagasikara manokana manoloana izany indrindra ary dia nisy ny atrikasa sy ny fakan-kevitra no tanteraina teny Antaninarenina teny ho an'ny androany anatsarana izay lafiny fampianarana eto an-toerana izay. Mialy rary nombana Mathieu Princy. Vanilaza ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa ho apetraka ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra ao anatin'ny fitantanana ny fanabeazana fototra dia fanontaniana mipetraka avy hatrany hoe miaiky ihany ve izany ny ministera fa tsy nety ny fitantanana ary tsy nisy ny mangarahara teo aloha. Ankehitriny efa mahatsapa izy ireo fa io no vahaolana tokony rosoana raha te hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Sekoly 900 manerana ny nosy no fantatra fa hanomboana izay ezaka izay. Ao anatin'izany dia milaza ny hampiakatra ny hahafahan'ny ankizy misitraka ny fanabeazana fototra mandritra ny 7 taona ihany koa ny ministera. Afaka manantena ve izany ny olom-pirenena tsy ankanavaka fa hipaka ny amin'ny zaza malagasy rehetra izay fanatsarana izay. Ny olom-pirenena rehetrarehetra ny fiarahamonina hita fa mbola misy zavatra tokony atsaraina be dia be agnatin'ny setra ny fanabeazana. Ho hita tsy misy miafina ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra indrindra fa ny vondron'olona fotona ny zavatra rehetra misy anatin'izany sekoly zany na amin'ny lafiny arabola na amin'ny lafiny fitantanana na amin'ny lafiny fiarahamonina. Tokony fantatra tsara inona ny ainan'ny reto zaza reto na amin'ny lafiny pedagozia hoe zany hoe ny fianaran'ireo zaza reto. Fa matetika eto Madagasikara ka ny sehatra ny arabola no tena ny fitantanana arabola ny tena masaringotra ny ankamaroan'ny fitantana. Ka izy hoe fangarangarana ny fitantanana ny vola rehetrarehetra izay misehatra na avy amin'ny fanjakana zany na avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Miara-miombonantoka amin'izay fanatsarana ny fanabeazana fototra eto Madagasikara izay ihany koa ny firaisamon'nim-pirenena. Ireto farany izay mahatsapa ihany koa fa misy ny lesoka indrindra fa eo amin'ny fampiasana ny enti-manana sy ny fomba fiasa. Anisan'ny vahaolana voalohany azo anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana hoy izy ireo ny fandraisana andraikitry ny eny fotony. Isan'ny fanamboray be ao anatin'ny firaisamon'nim-pirenena moa ny mampiakatra mihitsy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena eny fotony anivon'ireo fokontany sy eo anivon'ireo sekoly sy ireo fikambana majinika eny fotony mba izy ireo avy hatrany nosa hanara-maso, hanjoya, hanombana ny fanantanterahana an'ireo tolotra eny fotony. Tsika mahafantatra ohatra ny fanay amin'ireo sekoly any ambanivohitra any misy mpampianatra mety fotoana vitsy any izy no mampianatra sy tonga ao an-tsekoly mandritra ny volana anankiray. Fa sy tena misy sa ny olom-pirenena na ny firaisamon'nim-pirenena sy ny fikambana eny fotony tena mitoroka na ataoko hoe mitondra ahitaka mba ahafahana manatsara sy manome hevitra ny aty amin'ny fanapahan-kevitra zany anatsara an'ireny fitantanana eny fotony ireny. Ankoatra ny firaisamon'nim-pirenena eny fotony sy amin'ny sehatra nasionaly dia nandray anjara tamin'ity fakan-kevitra ity ihany koa ny solontenan'ireo mpampianatra sy ny ray aman-dreny ny mpianatra. Eo amin'ny vaovaon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia hatramin'izao ihany koa dia mbola mitoetrany ny olana eo amin'ny olafitra ny mpanao gazety sy ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Na izany aza nefa dia tsy nampihemotra ny ministera sy nampihemotra ny heviny izy ireo mihitsy ny fanaovana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Ho arahantsika izay fanadiadiana izay eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Ny 12 janoary teo no nivoaka ity fampitam-baovao avy amin'ny voamiaritam-barana misana ny karatra mahamatianina ny mpanao gazety ity. Iandraikitra ny fanaovana ny karatra. Voalohany indrindra, izahay mpikambana amin'ny borao lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia tsy nandray anjara ary tsy nanaiky andray anjara amin'ny fanaovana karatra io
satria ny arete navoaka ny ministra ihany no mitsakitsahany tamin'ny fanendrena ireo mpikambana amin'ny vomi ireo mety amin'ny fibezana nisy moa ny fitoriana izay ampatsay kokoana nataonay no ny fanitsakitsahan'ny arete mandeha amin'ny firakevim-panjakana ny conseil d'état izay mbola tsy vomahoaka didy akory fa mandeha foana izy miaratsy satria nahoana tsy mahazo ny fankatoavan'ny baron lafitry ny mpanao gazety izay efa lazainy efa lany mandat io vomi ireo ny commission de délivrance de carte io aminay zany a dia carte de service avoakan'ny ministère fa tsy carte de presse avoakan'ny OJM na ny lafitry ny mpanao gazety. Afa kely ity fanaovana karatra ity satria afaka mahazo ny karatra avokoa na ny mpanao gazety sy miankina hatramin'ny mpianatra asa na ny stagiaire. Ny fanadiovana ny asa fanaovana gazety nge satria be mpisandoka be mpisiloko ny asantsika zay ny antony anaovana karta mamaty aliny akoatran'ny hoe baron lafitra zay novany ny firafiny taloha 5 zay mpikambanao amin'ny baron lafitra zay lazay ny fafarana fepitro ampiasanay zao nge 20 zany ny olona tadiavana andrafitra ny baron lafitra atao ino zany anaovana politika maloto zay ny mahatonga any milaza hoe tsy izy io karta ratsy noho ny kianiny sy ny tsinekeny tamin'ny fotoanandro reny io kasakasakitsika mpanao gazety tsara ny manamafy fa raha araky ny lalàna dia ny olafitry ny mpanao gazety no tokony anangana ny voamira iandraikitra ny famoahana ny karatra mahamatianiny na ny commission mixte paritaire. Fa mbola maro hatrany ihany koa amin'izao ireo finday osika tsy misy ny antsoina hoe code imeto ngeto Madagasikara. Ahina hiteraka voka-dratsy ho an'ny mpampiasa azy anefa izay tsy fisiana code ime izany ka ilaina fitandremana ny fampiasana azy raha ny fanazavana atrany. Arahoary izay fanadihadiana izay nambiny Tsovelo Sitraka sy Mathieu Prince. Toy ny laharakara-panondro ny finday ny code ime ka mila mahafantatra hatrany ny finday ampiasainy rehetra ary tsy maintsy misy izay code ime izay mba hanaraka ny fenitra rehetra na araka ny lalàna na ara-pahasalamana izay mety hitarika hatramin'ny homamiadana mihitsy raha toa ka finday tsy misy ime no ampiasaina no ny aratsiny ny akora nanamboarana azy raha ny fanazavana. Famantarana ny code ime dia misy fomba maromaro jerevana azy. Voalohany indrindra moa vao hijeriny emballage iny tokony misy code ime foana ny emballage ny telefona anankiray. Faharoa amin'ny vatan'ilay telefona izany hoe mety misoratra ao amin'ny lamosiny ilay izy na koa ao amin'ny ambadiky ny batery izany hoe ao amin'ny ambanin'ny batery ao zany misy misoratra an'izay code ime izay. Dia ny fahatelo farany iny tena tsara indrindra angambany le composé étoile dièse 06 dièse étoile dièse 06 dièse dia ny forme sy tambarana ime tokony 15 chiffres ny ao anatiny ary tsy tokony misy lettre mihitsy ny ao anatiny io zavatra zany fa chiffre daholo. Mahery ny arivo ireo finday tratra tsy nisy izay code ime izay teto andrenivohitra ny herinandro lasa teo ary efa voapotika ny 13 tamin'ireo raha ny loharanom-baovao tsy manaja ny fetrany tara-pifandraisana farany ambonina azon-dalana mety ho zakan'ny olombelona ihany koa ny finday osika ka miteraka fetraika maro amin'ny vatan'olombelona ilaina araka izany ny manamarina tsara araka ny afatra nampitainy teo anivon'ny tompony andraikitra misahana izany. Fa ividy tsara raha mba verifia zay marina hoe tsy maintsy mila kritika ely jerevana verifina le ime fa aloha mba miverifia zay rehefa mba hividy finday mba tsy mba hialana amin'le olana ohatr'izay satria ireo finday mampiasa ime non conforme reo dia tsy resaka hoe fametrana lalàna fatifatany fotsiny fa resaka fitsonjovana fahasalamantsika tsirairay koa zay zavatra zay sy afana mahazo ataontsika hoe qualité de service mba tsy ho mahazo tsiny foana ohatra ny opérateur fa ndraindray koa ny izy le zavatra vidina mihitsy no laminy. Ny olona matsy marina mihitsy zay mieritreritra hoe rehefa hoe misy ime dia tsy maintsy ireny telefona lafo be reny tsy any le izy tsy any fa mba nyrehetrarehetra zany mba afaka mahazo telefona fa mba le telefona mba tsy anahirana na hoe tsy ataontsika hoe tsy ampidi-doza amin'ny resaka fahasalamana.
eo amin'ny vaovao ny tranga amin'ny fiarahamonina dia iray mpianakaviana iray manodidina ny 5 taona eo no tonga ny taraina tety amin'ny MBS noho ny tsy fahitany popoka ireo vady aman-janany. Fakanan-keriny no fahitana ny zava-misy hatreto raha ny fanadihadiany miala rary nombana sy Mathieu Prince. Tamin'ny farany volana Jolay 2024 no nifandrefarany tamin'ny vadiny sy ny zanany telo, enina, efatra ary eritaona sy tapany ity raim-pianakaviana iray ity. Nambarany fa tsy nisy ny olana teo amin'ny tokantranony ary nandeha niasa nanamboatra lalana tany amin'ny faritany no nivoahan'ny trano. Tamin'ny fiverenany anefa dia efa tsy tao an-tranon'izy ireo teny Ambatolampy tsy mahafotsy intsony ireo vady aman-janany niaraka tamin'ny mpanampy ary tsy tratra antso an-tariby ihany koa. Nanjavona niaraka tamin'izy dimy mianaka ihany koa ny ankabeazan'ireo entana tao an-trano. Nilaza ho tsy nisy nahita ireto farany ny fianakaviana izay nanontaniana araka ny nambarany. Velotaraina noho izany ity lehilahy ity ary manahy fa fakanan-keriny no ambadika izao fanjafonana izao. Tany avaratra tany dia efa nisy olona teo amin'ny tanàna izay mipetranay nampilaza ny teny tamiko fa hoe misy an'izany camion militaire maramila zany dia nakan'ireo vady aman-janako telo mianadahy miaraka amin'ny vady aman-janako ary mpanampy. Dia za moa mbola tsy afaka nihetsika tamin'ny toerana izay nandehanako ny asa io satria voafetra daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy maintsy mila tompona andraikitra, tsy maintsy miteny dia afaka ray volana zany vao tafaverina teto Antananarivo. Nihidy soamatsara ny trano ary ireo tompon-tranoko dia nilaza fa hoe tsy lasan'ny madamako ny lakile any tranonay. Tompon-tranoko moa zany nanitikitika mafy tsy nanaiky anahy izy hoe tsy azonao sokafana hozy izy io trano io fa mbola mila taratasy avy any amin'ny commune. Hainy vady aman-janako ny zavatra tsy maintsy tedaviko zao ka tsy maintsy hanokatra an'io trano io zany atrehan'ireto quartier mobile sy filoha lefitra an'ireto fokotany reto sy anatrehan'ny vavolombelona. Dia nisokafanay moa zany tompoko le trano dia rehefa voasokatra ny trano dia tsy hita tao avokoa moa ny entana rehetrarehetra tao atokantrano miaraka amin'ny zanako telo mianadahy sy ilay mpanampy. Nilaza raha fozako fa zay hoe ary izy tsy mahita ny toerana misy azy koa. Tsisy nahita ny zareo daholo fianakaviana rehetrarehetra. Dia nitonga tany amin'ny gendarmerie moa dia ny gendarmerie koa moa zany efa nirirarira hoe zay tsy mahita an'io nefa n'ilay gendarmerie izay nameny le lehibe anahy nilaza izy fa hoe lasa nanambady maramila le vadinao. Amiko manokana tompoko amin'ity zavatra ity tsy resaka fandehanana manambady zany ity fa resaka fakanan-keriny. Efa nanatona ireo tompon'andraikitra mahefa nametraka fitarainana mikasika ny tsy fahitana popoka ireo vady aman-janany ity raim-pianakaviana ity ny volana Aogositra 2024 saingy tsy mbola nahitam-boka ny fikarohana hatramin'izao. Andeha ho an'ny mahajanga kosa indraisika atao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia betsaka ny vola voahangona natokana ho fanampiana ireo mpiray-tanindrazana hiaza ny keriany Atsimony amin'izao fotoana izao. Saika nandrosaka izay fanampiana izay avokoa mantsy ireo olona nentanina. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ary atao anatin'ity fanadihadiana ity Isamy Mamonjy MBS mahajanga. Vola mitentina 3,072,500 ariary no voangona tamin'ny tolo-tanana ho an'ny vahoaka any Antsimo izay nikarakarany antokotiky Madagasikara niaraka tamin'ireo mpanolon-tsaina voafidy tamin'izany antoko izany sy ny eo anivon'ny RMDM ny faritra Boiny no nikarakara azy io. Voatety avokoa ireo tsena lehibe maro teto Mahajanga, tsena ny Tsaramandroso, tsena ny Mabibo, tsena ny Marolaka, tsena ny Tanimalandy, tsena ny Bazary Kely ary ny tsena ny Amborvi. Akoatran'ireny teny an-dalana izay nisy ny fontsarampin'ny tanan'izy ireo nanolotra an'izany fanampiana ho an'ny havany avy any Atsimo izany. Nandray anjara avokoa alaka izany ny mponina teto Mahajanga manoloana n'izay fahoriana mahazo ny vahoaka any Atsimo izay. Raha nihetsika no jerena dia fantatra fa sairina te sahirana ny vahoaka ny Mahajanga amin'izao fotoana izao indrindra moa fa ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy azy ary dia mila ny fanjakana hijery akaiky ao anatin'izany fantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izany. Tenampy maro ny vahoaka ny Mahajanga nefa dia izay kely tena mpitanana trano no ahiratra araka nambaran'izy ireo mba ahafahany manampy an'izany havany any Atsimo izany. Vahoaka ny Mahajanga tamin'ny fanampiana ho an'ireo malagasy. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nampitomboany fanjakana indiana ho avy roenbe izao noho ny fianaky ny valanaretina Covid-19 ny vola natokana ho an'ny fahasalamana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 2024 noho izay fianaky ny Covid-19 izay no antony betsaka nandraisana ny fanapahan-kevitra. Mitatitra amintsika ato anatin'ny ity fanadihadiana ity ary izay vaovao izay Ravy Razafy Mahenina sy Andry Rakotomalala.
Anisan'ny tranga nampitotongana ny toekarena ao Inde ny fisian'ny Covid-19 voakasiky ny fiboana avokoa ny mponina ray 5 miliara nandritra ny volana maromaro. Tanjon'ny fanjakana moa ny ampiarina ny toekarena ary ny anatsara ny tontolon'ny fahasalamana araka ny fivorin'ireo mpikambana teo anivon'ny governemanta omaly. Ireo sehatra rehetra mifandray amin'ny fahasalamana no itsinjarana ny vola 3.10 miliara dolara. Tetipolo izay avy roeny no ny teo aloha raha ny atao tanisa ao Inde. Zara raha mahazo mpitsabo iray ny olona arivo isa toy ny zavantranga nandritra ny fiparitahan'ny valanaretina. Tsy hivina fa 12 tapitrisa ny trangana Covid-19 voatily tao an-toerana. I Inde izay tafiditra ao anatin'ny firenena faharoa maneran-tany nahitana trangana Covid-19 betsaka indrindra. Fa misy miariary ankehitriny ny tsy fahazakana demokrasia ataon'izao fitondrana izao. Tato ato dia miraradraraka ny fampiororona sy ny fampitandremana ireo solombavambahoaka sy ny mpanohitra izay miara-manonja amin'izao fotoana izao. Ary ao ato anatiny ity fanadihadiana ity ary ny matoan-dahatsoratra Germano Menjanahary sy Andra Rakotomalala. Manao ririny-data tsy sarora tanteraka ny mpitondra sy ny ekipany ankehitriny. Tantara tsy azo kosehina eto amin'ny firenena. Ny etsiky ny solombavambahoaka teo amin'ny fitopolo izay ny arahany antokotiko i Madagasikara sy ny mapara. Raha somary tsy evina kely ny zavanisy tamin'ny fotoana io dia niainga teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny faneho-kevitra ireto solombavambahoaka ireto noho ny fandaniana volavolan-dalàna. Nisy raha teo ny fisiana kolikoly avolenta izay nizarana vola teo amin'ny samy solombavambahoaka izay nanohana ny fitondrana tamin'izany fotoana izany teny amin'ny hôtel Paon d'Or izay isan'ny mahavoatonontonona any Topoklahy John Elite. Tsy voatazona teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza intsondry ny faneho-kevitra ka nilaza ireto solombavambahoaka fa anao tatitra amin'ny vahoaka malagasy etsy amin'ny kianjany 12 Mey ny 20 ny volana Aprily 2024. Mazava ny anarana nentina tamin'izany fa solombavambahoaka ho an'ny fanovana 70. Tsy nijanona momba ny lalàna amin'ny fifidianana ihany ny fitakiana fa nitaky ny fandravana governemanta mihitsy. Teo ihany koa ny fitetezana ireo ministera izay nitaky ny fampitsarana ny asa tamin'izany fotoana izany. Ankoatr'izay ny fahatongavana teny anivon'ny HCC mahakasika ny fandikana ny lalam-pandrenana. Ity no kabary izay nataony solombavambahoaka Christine Razana Mahasoa izay lasa filohan'ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana izao io. Handray fahefana, handray andraikitra ao anatin'izany governemanta izany ireo tena mifitopolana fa satria tsy maintsy iroso itsika ary nisy ny fitakiana natao teto efa nirodana moa iny ary efa nangatahantsika ny felana tsy miverina intsony reny. Mazava ny voalazany teo nisy ny fitakiana nataon'ireo solombavambahoaka telo amin'ny fitopolo tamin'izany fotoana izany. Tsy nisy mihitsy ny Ramatahora na teny fiantsina izay nataon'Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy izay filohan'ny antenimera-pirenena tamin'izany fotoana izany fa nandeha araka ny filan'ireo solombavambahoaka azy ny etsika fitakiana. Nisy afatra avy tamin'ny tafika ho an'ny mpanao fihetsiketsehana. Ity no teny nataony solombavambahoaka Tianoka Roberto izay ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ankehitriny namaly ny tafika malagasy tamin'izany fotoana izany. Tsy hitanareo reny kolikoly be dehibe reny, tsy hitanareo reny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena reny. Hantao hery fiarovana ny vahoaka ve nareo sa hery ko fiarovana ny hery? Force pour ressort. Tsy mbola tonga eny anivon'ny kianja akory ireto solombavambahoaka izay manao ny miara-manonja amin'izao fotoana izao. Tahaka ny tamin'ny tolo nisy 73 député io ihany koa dia nisy ny miara-manonja izay niainga amin'ny vantana ary isan'ny tarika izany ny ministry ny serasera ankehitriny io. Ny fantaniana mipetraka amin'ny manoloana ny fanambarana izay nataony ny filohan'ny mpanina io dia ny hoe tena misy tsindry ve mahazo azy ka nahatonga iny fanambarana iny sa adino ny etsika izay natonga hatramin'ny fandravana ny governemanta mahafaly Olivier tamin'ny volana Aprily 2024 iny.
voampirofo tanteraka ankehitriny fa fiatsaram-belatry tamin'ny vahoaka malagasy no nataony ekipan'ny fitondrana ankehitriny nandritra ireny etsiky ny fanovana ireny to anteo aloha ihany mantsy no verina vao maika aza miamafy izany manoloana kosa indray ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny andininy maro izay ataona olombitsy ao anatin'ny fikambanany zanaky ny faritany Toliary na ny fizafatao izany dia nisy androany valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety no tanterahin'izy ireo teny Anosy Nzavandre Mahefa sy Tokra Marolahy nahagaga ireto mpikambana atao anatin'ity fikambanana zanaky ny faritany Toliarana ny fizafatao ity ny fisihana olombitsy nametraka ny filohan'ny fikambanana teo amin'ny toerany izay tsy nanaraka velively ireo dingana rehetra tokony arahina raha ny tokony hoy izy dia misy ny isa tamin'ny feny fikambanana alohan'ny rosona amin'ny fifidianana tsy izay anefa ny zava-nisy ka nanao izao fanambarana izao ireo mpikambana androany tamin'ny fifidianana izay natao teo aloha dia efa tafakatra tamin'ny toerany ambony ny fomba fikarakarana ny fifidianana fizafatao toy ny fisiany AG na ny assemblée générale comité électoral antota taratasy samy hafa caution ary vata mangarahara sy ny sisa ankehitriny anefa dia tsy voahaja tanteraka ireo dingana rehetra ireo satria tsy nisy ny fampiatsoana ny daholobe na ny assemblée générale nentina nametrahana any Andriamatoa Jean-Michel Henry izao ka noho izany tsy ekena tanteraka ny tsy fanajana ny sata ny feny fikambanana fizafatao amin'izao fotoana izao ary tsara tsinjina tsy ekena tanteraka ny tsy fanajana ny sata ny feny fikambanana fizafatao amin'izao fotoana izao akoatra izay tsy akasitrahan'ireto mpikambana atao anatin'ny fizafatao ireto ihany koa ny mety hisian'ny konokonona ambadika politika anatin'ny fikambanana ny tena tiana tongavana dia manentana an'ireo olona disolalana indrindrandrindra fa io kestera le napetraky ny zareo tokony hiveriny lalana amin'ny ara-dalàna izy fa tsy hanaiky an'io zavatsy io tokony hanampina an'ilay tena statut mila manaja le statut le fisata fe zay izy vao miditra amin'io zavatsy io fa raha io amin'ny enjiny idirana io dia enjika fanararaotana ara-politika no tiany sasany nametraka azy eo ka tsy enkeny vahoaka zay fa andao hampiantso aze andao hampiantso an'ny olobe iabiaby handamina le fifidianana dia rehefa ianao no lanym-bahoaka dia ankasitrahana fa raha anao kosa tsy milatsaka dia mialatsiny fa tsisy olo hametraka anao filohan'ny fizafatao eo raha mifanazavana hatrany dia mety hiteraka voka-dratsy goavana amin'ny samy mpikambana ao anatin'ny fikambanana izao famonoana sy fanalam-baraka ary fampisaraham-bazana azy ireo izao ka manao antso avo amin'ireo ray aman-dreny mpanorona sy ny vatona sonotry ny tany izy ireo mba hitsangana manoloana izany dia izay ihany koa no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny MBS tamin'ity androany ity mankasitraka anao tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary toboko